Ny ten'Andriamanitra rehefa ifampaherezatsika amin'izao volana Martsa izao, Alahady voalohany amin'ny volana Martsa, dia ny asan'ny apôstôly toko 420 ka ny andininy 720 hatramin'ny faraka amin'ny 20 azy izay novakiny ny mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny 720 azafady izay novakiny ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ity asan'ny apôstôly toko 420 ity dia milaza sy mitantara ny nitorian'ny jiosy any Paoly apôstôly tamin'ny mpitondra fanjakana izay notarian'ny Agripa mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Nanelingelona ny mpitondra fivavahana jiosy Jesosy Kristy, nanelingelona ny mpanao politika jiosy Jesosy Kristy, dia nitoriany. Tsy izao akory vao misy ny famoronana dosie fa efa hatramin'izany nefa nisy. Zay zany ilay izy. Dia namoronana dosie i Paoly apôstôly dia niakatra teo anatrehany tsy mora conseil de ministre raha amin'izao androntsika izao, niakatra teo any Agripa mpanjaka, nentina teo i Paoly apôstôly dia namena demande d'explication. Nahoana ianao nitory filazana tsara, inona ty ataona mitory ny fanjakan'Andriamanitra ity? Ianao nefa jiosy mizaka ny zom-pirenena Romana, fa inona ty ataonao ty? Anongam-panjakana anganao sa anao inona? Dia io Paoly apôstôly nandahateny teo anatrehany Agripa mpanjaka. Fa tao anatin'izany lahateny nataon'ny Paoly apôstôly zany ry havana, no nanararao tamin'ny Paoly apôstôly nitoriana ny vaovao mahafary, nanambarany tsy ampiambahambahana amin'ny fahasahina ny filazantsara izay nitoriany. Ka ny nataony vaindohany raharaha dia ny taona ny Agripa mpanjaka sy izay nanatrika ny fotoana rehetra mba handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Enjany zany fahasahiny zany. Eto zany tsy mba misy hoe raha mpanatsony lehibe nanao dia eo no ilelaka zay zany manahirana amin'ity raharaha ty. Fa eto zany Paoly apôstôly rehefa nampanatsony izy dia nararaotiny zany hitoriany ny filazantsara. Fahasahiny zany nataon'ny Paoly apôstôly zany ry havana. Ary zany mivatsim-panahy angalatsika hay-panahy indray mba hahafahantsika miatrika ny herinandro masina, mba hahafahantsika miatrika ny karemy izay hanomboka amin'ny larobia ho avy zao, mba hahafahantsika manomana ny foamam-panahintsika hiatrika ny Paska. Ina ry havana no afatra azontsika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity, amin'ity volanyity raha teo mosika dia tomina hibebaka sika. Zay ny zava-dehibe. Ina ny afatra azontsika raisina avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ny voalohany ry havana, ny afatra lehibe ho antsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny filazantsara torintsika dia tokony taomana ny olona hibebaka. Araraoty ny tranga rehetra misy eo amin'ny fiainanao mba hitorianao an Jesosy Kristy ka hitaomanao ny olona hibebaka. Zay zany. Io zany tsy voatery hoe programme amin'ny fandaran'ny fiangonana hoe tafika masina zao amin'ny latsinainy, zay vao anao tafika masina. Fa ny tranga misy eo amin'ny fiainanao rehetra araraoty hitoriana ny filazantsara, ary ilay filazantsara toriana dia hitomana ny olona hibebaka. Zany ry havana no ambarany soratra masina amintsika amin'ity anio ity. Tranga tsy azo hitovirana ny anatrehan'ny Paoly apôstôly any Agripa mpanjaka eto. Kanefa dia sahanandahateny izy nararaotra n'izany tranga zany izy, na izany situation zany izy, dia io izy mitona any Agripa mihitsy mba handray an'i Jesosy Kristy, mba handray an'i Jesosy Kristy mba hibebaka. Eo indray moa rehefa avy eo hoe safidy indray na hibebaka ianao na tsy hibebaka, fa ny zava-dehibe dia ianao mitory. Dia ina ary ny zavatra mitranga eto ry havana, tena voalaza mihitsy eo amin'ny 20. Donc efa kitsika ny
andininy faharoapolo eto hoe zao no voala zao miaraka mamaky amiko anareo sainginy anaty ity aleo nareo no mamaky satria anaty dika teny amin'ny fahaenina ndao ary amin'ny anaran'ny tompo manao hoe isa roa telo ya hitanareo amin'izany ny olona rehetra mihitsy ny olombelona rehetra no kendrena amin'ny fitoriana ny filazantsara ninonninona saranga misy azy ninonninona fari-piainana ananana na ny kely na ny lehibe ary zany ry avana no rasana amintsika amin'ny fitoriana ny filazantsara anaray ny fiangohana ry avana mieritreritra hoe reto olona reto ihany no hitoriana ny filazantsara fa retsy tsy hitoriana fa araraoty za zao afatarareo fa mampianatra mpianatra misy karana misy vazaha fa ny ampianarako any amin'le sekoly ampianarako dia ny anararaotako hitoriana n'inona ina fitoriana ny filazantsara dia mba fifaliana ho ary efa le mpianatra manao hoe ny fikaroana ataoko pastera dia management chrétien fa tsara ny zany azonareo fa zany resahako zany dia mba araroty amin'ny patronareo mihitsy no hitoriana ny filazantsara ka ny patron any pastera silamo izay mihitsy ny anyrahany tompo anao ao dia sahiny tory ka voaroka rehefa roany ianao meny ny tompo asa hafa ndray inona problema anao fa nareny atsika kanose le sefinao mihitsy no hitorio ny filazantsara ary na eny amin'ny tribonaly ary anao ampangaina le président ny tribonaly mitsaranao mihitsy no hitorio ny filazantsara zay ny elizy ny ao an-trano anaoveny zany ny eny an-dalana anaoveny zany rehetrarehetra zany fa raha tsy zany tsika dia mpitory filazantsara kanosa tsy tahaka ny paoly apôstôly ny fanahy masina ry avana tsy miasa amin'ny olona kanosa ahoana hoe ny fanahy masina zay zany raha voaray nitetaka ianao loza ny fanahy masina ianao zay zany lizy ka pastera ny fatiko ane tsy mety mandray filazantsara mihitsy izy any andrasanao hitory amina ianao reo akaikinao tsy vitanao lizika nazonareo moa zany resahako zany mivavaha mafy dia angatao fanahy masina mba hahafahanao mitory eny zany zay natao atratra ny olombelona rehetra tsy anavahana dia rehefa hitorianao ny filazantsara izy dia tomizy hibebaka tomizy hibebaka fa voalaza eto amin'ity soratra masiny ity any koa ry avana hoe rehefa mitory filazantsara sika dia taon'le olona nao asa fibebahana voalaza amin'ny filazantsara ka matiotoko fahatelo tao moa jerosara nge nataony jaona mpanao batisa jaona mpanao batisa ane dia nitaona ny olona hibebaky zay zany lizy dia anisan'ny zava-dehibe ho ataontsika zany asa fibebahana zany ahoana moa zany asa fibebahana tokony ataontsika zany voalohany aloha fa hampatsiahivanao amin'le olona ny fitiavan'Andriamanitra ary tafika masina raha teo zany mahampatsiahy ny olona fa mpanota izy dia tom'le olona anenina amin'izay fahadisoana vitany ka hifona sy ala amin'ny ratsy fanaona ho an'izay mianatra leadership eo zao ny estike zao mampianatra leadership zay anasana antsika kristiana rehetra fa zava-dehibe ary mpampianatra tena mahay ny manao an'izany fa raha miresaka leadership tsika dia ampianarina any zany miala amin'ny zone de confort miala amin'ny zone de confort fa io ane ny ainga amin'le aty am-piangohana io hoe ny atao hoe miala amin'ny zone de confort ane dia manaiky hiala amin'ny agegenao sy ny adalanao manaiky hiala amin'ny fahotanao manaiky hiala amin'ny fahazarany ratsinao fa tsy ity moriavana dia fomban-drazana tsy hita zay maharatsy azy ny manahirony zao tsika miteny zao ry avana ny kristianina lasa mandeha pahazarana lasa fahazarana hatramin'ny manompo ny tompo dia ny fanompona ty am-piangonana ary indraindray lasa fampandehanany raharaha na ny anatin'ny sampana
mialao anatin'ny zone de confort. Izay le fibebahana andrasana aminao ry havana. Dia inona ihany koa no atao? Reseho lahatra le olona andray an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Izany ry havana no andrasana amintsika. Ary raha miteny hoe fibebahana, ny sariny atao hoe fibebahana dia fiofona. Miofo. Nareo zany mahita an'ireny biby sonjy ireny, iny le biby sonjy le malodaloda iny izy. Fa ny atao hoe mibebaka, iny le biby sonjy iny lasa lolo rehefa avy eo. Miova tanteraka. Ary zany ry havana no asa tokony ataontsika fiangonana. Tsy ny endrika ivelany ihany no miova rehefa mibebaka. Lasa fibebahana sentimental. Zany maneno fiangonana amin'izao dia ozy tamin'ny mofinaina lasa mibebabebapona isika. Niaraka tamin'ny dekona maly tany remo mibebabebapona. Ahoana le mibebabebapona? Jesosy, hitanao zao fa ho tako zao. Mandrafo hoaniko ianao tompo. Ay! Betsaka ane zany fahotako zany. Tena betsaka. Zay le mibebabebapona. Fa ny dikany tena mibebaka dia miova ianao raha zorza. Miova ny toe-tsainao. Miova ny fomba fisainanao. Miova ny toe-ponao. Miova ny vatanao. Ahoana koa zany miova ny ohatran'le lolo teoko. Raha sanatry ny vavaladry sy ny lela anao pelapelaka, mba miova ho tena lehilahy, ary miova ho tena vehivavy. Fibebahana ane zany. Manao hoe lehilahy. Miova. Ary tsy ny vatana ihany fa ny saina. Ary zay le voalaza amin'ny Romanina 12:20. Miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamatarana-reo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Metanoios ozy ny teny grika. Tsy zay very paster? Metanoios. Miova. Ka ny olona mibebaka ahitana changement na mentalité, changement spirituel, changement émotionnel, ary changement corporel. Fa amin'izao ny sentiment fotsiny miova. Alléluia. Eny mety nivelany fotsiny koa miova ny fomba fandeha. Taloha zany lefa sa tsy marina zany rezako zany? Zay daotaka. Fa mba miova amin'izay ianao zany. Dia ny sasany ivelany fotsiny. Manao hoe ianao ranabavy. Efa mba niova mantsy azy zao. Tsy zesta ivelany ohatr' izany ry havana ny fibebahana. Fa mila miova tanteraka ianao tahaka an'le biby sonjo lasa lolo. Le biby sonjo mandady izy. Dia rehefa avy eo izy ny hanina hoaniny ravina malemilemy. Dia iny le biby sonjo iny. Fa rehefa miofo lolo izy, tsy mandady amin'ny tany intsony izy fa maninona? Manidina. Miala amin'ny zone de confort zany. Ary ny endriny tsy le ratsy tarehy intsony fa lasa tsara tarehy le lolo. Fa miova ihany koa na ny fotom-pisainany azy. Karazana olitra mantsy ry havana. Karazana olitra. Ireny chenille ireny na ireny biby sonjy ireny. Fa le olitra teo le ratsy lasa any amin'ny fahatsarana. Mba manana ny volotsainy ny fahatsarana ny olona mibebaka. Ary tsy vitana hoe manana ny volotsainy ny fahatsarana ihany fa miovatra amin'ny sakafony. Tsy le ravina tsony no haniny fa pollenina indray no haniny. Ny olona mibebaka ry havana tsy toratora-po fotsiny fa miovatra amin'ny sakafo hohaniny. Dia inona ny sakafo hohaniny ary? Ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitory filazantsara tsika izany,
tsy vitana statistika tsy enjery fotsiny io hoe rehefa nitory filazantsara zay dia 20 ny bebaka 5 natao batisa fa firy ny tena niova tanteraka le olombelona ka niala tamin'ny fahotana niala tamin'ny aizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ary mahazo antoka fa isitraka ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mamaky ny Matio 7 sikeriavana ny filazantsara ny Matio 2 Jesosy Kristy dia nampianatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra nitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia jereo tsara nge ny olona mibebaka ao amin'ny filazantsara ka ny Matio fa oman'ny tompo sy be azony andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ny finalité ny fiafaran'ny fitaomana ny olona ibebaka amin'ny fitoriana ny filazantsara dia ny atonga ny olona ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena azonao antoka very avana fa tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa azonao antoka zany tena ny bebaka marina tokoa ianao tena nandrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tokoa ianao eo amin'ny fiainanao fa zao ry avana amin'ity asa fibebahana ity dia eo ilay asa famonjena ny hafa eo ilay asa famalina ny etaetany mila vonjy eo ilay asa mitaona ny olona ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ohatra raisiko ry avana zany pasteur Soja Arthur zany fantatra reo eto Atsimon'Imahamasina zany pasteur Soja Arthur zany dia zanaka gently sy iringirina ary tena mpanompo sampy ny ray aman-dreniny fa rehefa nanaovana tafika masina izy dia nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ary rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy izy dia lasa resy lahatra dia niova ny fomba ny ray manontolo niova ny fomba fiainany ray manontolo fomba fisainany fomba fijeriny ny fomba fiasa niova ny sakafo fihinany tena samy joro vavolombelona zany pasteur Soja dia io izy niomana ho mpitandrina dia io izy lasa mpitandrina Fjkm io dia zao no tenin'ny pasteur Soja tsy afa misaraka amin'nandraisako ny filazantsara ny fanabeazana noraisiko dia anisany ataon'ny pasteur Soja Arthur zava-dehibe ny fananganana sekoly zao no maharesy lahatra ny pasteur Soja hoe tsy misy filazantsara voaray aty amin'ny faritra Atsimon'Imahamasina raha tsy misy sekoly dia miteny amintsika eto Atsimon'Imahamasina resa be fotsiny ny évangélisation atao tsy misy éducation gesta fotsiny zany mba herentsika ry avana ao anatin'ny asa fitaomana ny olona ibebaka izany rehetrarehetra zany rehefa fantany mahay mamaky soratra masina izy fanabeazany zany dia afaka ho hitany ao anatin'ny soratra masina ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany fa zao anefa rehefa mitory filazantsara tsy mora io fa tsy maintsy sedraina amin'ny fifaliana tsaroa fa ny fitoriana filazantsara hitaomana ny olona ibebaka dia mety hisedrana zavatsarotra Paoly apôstôly eto misedra zavatsarotra filazantsara ny toriny tribonaly no atrehany voahenontsika ry avana tamin'ny herinandro lasa teo iny fa misy koreanina missionnaire presbyteriana zay mampianatra ny olona amboly vary mampianatra ny olona amboly vary dia nisy namono satria manimba ny bizina ny sasany izy azonareo fa zany resahako zany maty soa matsara izy mirahalahy mianaka ndray efa 20 taona hitondrana ny mafy eny ety fitoriana filazantsara ity fa mora ny mihira hoe hatraminy farany tany toreo ny teny soa fa lay visarany eritreritra nge raha misy Boko Haram miditra eo varavaranao miaraka amin'ny basa ao anatin'ny zoaka iombona amin'ny fandraisana fanasantoko zay samy janona eo aiza reny varavarany voanao zay le natrehan'ny Paoly apôstôly
filazantsara torintsika dia tokony hitaomany olona mibebaka. Fa ny faharoa ry havana, ny filazantsara zay torintsika dia filazantsara marina. Filazantsara maninona hoe? Sahy mitory ny filazantsara marina, tsy fanambatambazan'olona ny fitoriana ny filazantsara. Amin'le tenin'le pastera zay rehefa hiditra teto Atsimon'Imahamasina, ozy le pastera namako zay, Oletie, rehefa mitondra fiangonandehibe ohatran'io amboary ny toriteny rehefa manakaikaiky Alahady ny mpitandrina. Tandremo, amboary, dokadokafy tsara ny olona, amboary tsara. Tandremo ny miteniteny mahery fa mihena le azonareo ve zany rezaka zany? Za dia miteny aminareo, misy pastera efatra le zao nitazako eto, fa tsisy manova toriteny zany. Sahy mitory ny filazantsara tahaka nataon'ny Paoly apôstôly eo anatrehany Agripa mpanjaka. Ny filazantsara amin'io dia filazantsara tsy mialonjafy. Mitovy ny kristianina rehetra, samy mandray an'izany filazantsara zany. Fa ndraindray any ny fiangonana rehefa mitoriteny, ara-pianariko ny pastera reto zany, ny zaza tsy mba mahazo. Ny toriteny rapasy dia toriteny spesial ho an'ny olon-dehibe. Ny zaza tsy mahalala zay ambony tany. Dia tezitra ny ray aman-dreny rehefa mipelipelika an'izany, ka tsy azo ny tenin'ny rapasy. Rehefa manao tafika masina ndray, lehibe ihany manao tafika masina. Sekolelady afaka manao tafika masina, resorana sekolelady eto Atsimon'Imahamasina zany. Isika ne manilika isika. Ndraindray ary ny toriteny rapastera, manidina ry ambony ery, dia ny manam-pahaizana ihany ny mahatakatra azy. Tsy ery avana. Ndraindray koa ny teritenina pastera, ho an'ny retsy ihany, dia ho an'ny retsy ihany, dia ho an'ny retsy ihany, dia ho an'ny retsy ihany. Tsy mialon-jafy na ny zaza na ny lehibe. Zay ny le voalaza eo, 1:2. Fa ny filazantsara zay torintsika koa ry havana, tahaka ny nataon'ny Paoly apôstôly teo anatrehany Agripa mpanjaka, dia filazantsara marina, kristôlôjika ary kristosantrika. Zany hoe manondro an'i Jesosy Kristy, manambara an'i Jesosy Kristy, ka naizanaiza sehatra misy ianao. Dia Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, ilay mpamonjy n'izao tontolo izao, izay no ambarao. Be dia be na avana mitory filazantsara hafahafa amin'izao tsika miteny izao. Jesosy Kristy mampanankarena. Zay ny sasa taiza ho anatin'ny soratra masina zany. Mampanankarena tokoa Jesosy Kristy. Fa tsy hoe tsy mampanankarena, fa tsy zany ihany. Fa tohizo koa ilay izy raha mahasa Jesosy Kristy mampandalo fizahan-toetra. Anionao zany rehefa mitory teny, Jesosy Kristy ry havana, tena manomenao fiadanana, fa teneny koa hoe Jesosy Kristy raha ikapoka anao ho avy aminao ny mafy. Zany anie ilay filazantsara toriana. Fa be dia be ny mpitory filazantsara amin'izao, mandokadoka fotsiny nataony rara. Dia lasa ny voarain'ny olona sy filazantsara ho any amin'ny fibebahana. Tsy Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, fa Jesosy Kristy mamaha ny olana eo amin'ny fiainana andavanandro fotsiny. Ny vahaolana omeny Jesosy Kristy anao ane ka tonga hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe Jesosy Kristy mampitombo ny tsaramanao fotsiny. Tsy hoe Jesosy Kristy mampitonga anao hiteraka 900. Tsy hoe Jesosy Kristy mamany olanao satria anao voaroka ny asa, zay ihany. Fa Jesosy Kristy manomana ho anao ny fiainana mandrakizay, mitona anao ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ravana malala ao amin'ny tompo. Jesosy Kristy notoriany Paoly apôstôly teo anatrehany Agripa, dia Jesosy Kristy tena izy. Ary Jaona apôstôly moa dia tena miteny mihitsy ao amin'ny filazantsara, Jaona 2:9-2:30. Fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany
raha mino ianareo. Ry havana malala amin'ny tompo avy ny karemy. Mbola ampianatra ny dikany karemy amin'ny herinaneo. Resaka momba ny karemy isika. Mbola ampianatra momba ny fibebahana, inona marina amin'ny atao hoe fibebahana. Mba sy tonga antsika hibebabeba pona. Ampianatra an'izany amin'ny herinaneo. Fa zao ry havako malala amin'ny tompo. Ny andrasan'ny tompo amintsika dia mba ho filazantsara marina no toriany fiangonana. Mba filazantsara marina no toriany kristianina. Ary mba ho filazantsara marina no voarainy olona rehetra tsy akanavaka. Ninninona saranga sy toerana misy azy. Dia amin'izay fotoana izay tena ho tsapantsika mihitsy hoe io ilay mpanompon'Andriamanitra fa nibebaka marina tokoa tamin'Andriamanitra. Ny asa ataon'ny fiangonana Fjkm any Atsimon'Imahamasina ry havana dia mikendry an'izany. Mikendry an'izany fitoriana ny filazantsara mba hatakaran'ny olona ny Jesosy Kristy, Jesosy Kristy tonga hatrany ambilany. Tsapan'izany. Ary tsy tonga hatrany ambilany ihany ka rehefa mihinan-kanina izy, mihinam-bary izy, dia mba tsy ho Atsimon'Imahamasina ny tadidiny hoe ity ane ka vary avy any Atsimon'Imahamasina fa ho tsapany hoe Jesosy Kristy nanome vary ary Jesosy Kristy manomana ho ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Anjarantsika fiangonana Fjkm ary manao an'izany tsika fa tsy mora akory ny fitoriana ny filazantsara. Tsy mora. Arakaraka ny torianao ny filazantsara marina no andalovanao filazan-toetra faran'izay mahamay. Ka raha noho ny fitoriana ny filazantsara ve ny andanandranay vy rivotina alsoany amponja tsy anaty baro avy ianareo. Fataonareo sitrapony lahy ny lahy. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Mampahery anao fa raha tena filazantsara marina ny torintsika eto Madagasikara tia tsy ohatr'izao ny firenentsika. Mampahery anao ry havana fa trosa miandry antsika ny fitoriana ny filazantsara mba hatonga ny olona hibebaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.